dia andaontsika indray tenin'Andriamanitra avy hatrany zavatra mila apetraka mila toriana amin'ny tsirairay avy amin'izao vaninandro iainantsika izao ary hitako hoe mila averina mihitsy asain'ny tompo averina dia le fahatahorana an'Andriamanitra fahatahorana an'Andriamanitra iza no matahotra an'Andriamanitra manahoana ny fiainan'izany olona matahotra an'Andriamanitra zany fa amin'izao fotoana ohatrany tsy hita hoe iza ny matahotra an'Andriamanitra ohatrany tsy aonao zany ohatrany hoe tsy malala le olombelona hoe tsy misy Andriamanitra nga dia manaonao foana miteniteny foana manambaka mamono tsy tia miady tsisy fiantrana sy ny maro samihafa fa mila petraka tsara mihitsy fa ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia ny fananana fahatahorana azy dia raintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitory-teny toko 12 andininy 17 mpitory-teny toko 12 andininy 17 mpitory-teny toko 12 andininy 17 ary rehefa reza ny teny zany dia izao ny farany teny Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany ny tokony ny ataon'ny olona rehetra fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy averiko ary rehefa reza ny rehetra zany dia izao ny farany teny Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy mpitory-teny Solomona nanoratra azy Solomona dia mpanjaka faran'izay endry teto tany tao aloha Solomona tsy hisy endry oatra azy ary tao aoriana Solomona tsy nisy endry oatra azy koa fa izy ny mpanjaka faran'izay endry nanana ny fahendrena rehefa nandray ny fanjakana izy dia niseho tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fahitana tamin'ny alina dia nanontany hoe angatao izay tianao angatahana amiko dia hoy Solomona hoe ahoana ny fomba hitantanako an'ireto vahoaka reto fa omeo fahendrena ahako mba hahafahako mitantana ny vahoaka araka ny tokony hitantanako azy zay ny fangatahana nataon'ny Solomona fahendrena no nangatahany ren'Andriamanitra ny fangatahany Solomona dia hoy Andriamanitra hoe satria ianao tsy nangataka ny hazo arena be tsy nangataka ny hazo fananana maro be fa ny fahendrena no nangatahanao dia omeko anao ny fahendrena ozy dia anampy anao ny ambony rehetrarehetra ny fahendrena no omen'Andriamanitra ny Solomona fa ny ambony rehetrarehetra ny fananana ny arena ny mpanompo ny biby fiompy sy ny zavatra maro isan-karazany dia nataon'Andriamanitra fanampy n'le fahendrena satria le fahendrena ny zava-dehibe anaty fonoteny kely hoe apetraka amintsika foana verimberina eto foana le izy hoe ny zavatra mahamaika le toriana eto tsy ny fanananao vola tsy ny fanananao arena tsy ny fanananao fitaovana zay zany ny dradradradraina sy toriana amin'izao fotoana ary mamaika ny olona tsy maika zany tsy zany ny lohany tsy zany ny filazantsara fa ny filazantsara dia ny fanananao an' Jesosy manjaka ao am-ponao ny fanananao an' Jesosy mitoetra ao anatinao ary rehefa mitoetra ao anatinao Jesosy dia zay tokony ho anao amin'ny fiainanao isan'andro san'andro mandeha ho azy zany fa tsy mila toriana
ary zay pirofo hoana moa zany manamarina an'izay a manamafy an'izay a ty zavatra tantarany Solomon ty tsy nangataka vola izy tsy nangataka reny izy tsy nangataka fananana be izy tsy nangataka zatovo maro izy anompo azy fa fahendrenany nangatahany de Andriamanitra tsy Andriamanitra endry Andriamanitra tsara fa anampy le fahendrena nangatahany nomeny azy mihoatra noho zay rehetraretiny sy nangatahany zay rehetrarehetra ny ilainy mihoatra zay ny ilainy ary misy ambiny be de tena petraka amintsika zany hoe maika ny fitoriana filazantsara de ny atonga ny olona anana an Jesosy ao anaty fahendrena nangatahany Solomon rehefa nahazo fahendreny Solomon de nitantana ny fireneny Israely tao amin'ny fitondrana zay nataony fa na de teo ary zay fahendreny zay be ny adalana nataony Solomon ary noho ny ataony Solomon natonga ny fireneny Israely ny zara roa de lasa Joda sy Israely satria nanambady firenekafo Solomon vehivavy hafa firenena zay voarara ny tenin'Andriamanitra hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny anambadiny Solomon sy ny fireneny Israely hafa firenena ny atony nanakanan'Andriamanitra an'izay de satria raha anambady hafa firenena izy de io hafa firenena io nisarika azy hiala amin'Andriamanitra de sodoka teny any Solomon de nanambady hafa firenena nanambady tsy piray fiaviana vahoakan'Andriamanitra de rehefa nanambady hafa firenena Solomon de ireo no nitarika azy njangajanga tiana tenenina de zao nanompo sampy nanompo Andriamanitra tsy izy nilatsaka ny fahatezeran'Andriamanitra aveo nizara roa ny fireneny Israely dia nanompoka teo zany zay fizaran'izay ary nampisy tsy fitahiana sy fomba an'Andriamanitra de be da be ny zavatra niainan'ny Solomon fa rehefa aveo Solomon noho ny famindrapon'ny tompo dia nody ny sainy niverina ny tamin'ny fahendrena sy tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy de nanoratra ny tipitoroteny ty izy zany hoe fatao ariana zay rehetrarehetra ataoko hoe fadisoana lalana tsy izy fomba tsy nentina ataony Solomon de nanoratra ny pitoroteny izy pitoroteny zany efa taty amin'ny faraparan'ny fiainana Solomon nandroatana azy ary ny farany lazainy Solomon de hoy Solomon hoe rehefa reza ny teny rehetrarehetra zany de zao ny farany feny de zao matahoran'Andriamanitra fa Andriamanitra no itsara tsika tsirairay avy am'izay ataotsika Andriamanitra no itsara tsika tsirairay avy am'izay ataotsika so de tsy fatatsika fa isy fitsarana ao arinao isy fitsarana ao arinao ary arakaraky ny ataonao ny zavatra voarainao raha manao soa ianao de andray soa noho ny soa nataonao fa raha nanao ratsy ny nihinanao ratsy ianao de ho ratsy koa ny afaranao ao ampitoroteny ao de misy teny hoe sainky tsy valiana vetivety ny ratsy ataony ratsy fanahy de zay ny mbola mahatonga azy manao ratsy foana be da be nge zao faratsiny atao tany zao fa tsy mivaly vetivety zany de mieritreritra le olona fa tsy mivaly io de veriny fa mandalo azy eto tany io mandalo azy am'izay aferaferanao ao am'izay fahalalanao olona ao am'izay complot sy tsy kombakomba zay mpitondra firenenao eto tany io mandalo azy fa io rehetrarehetra io voasoratra ao amin'ny bokin'Andriamanitra daholy hoe tiany nataonao zao ny nataonao tsy misy miala tsy misy afaka fa zay le mahatonga an'le ireo mbolo tsarainy ianao mbolo tsarainy ianao eto Madagasikara eto tsisy tahotra an'Andriamanitra eto fa manao zay tiany atao daholy manambaka mamitaka tsy mitsinjo tsy mia fa mampahatra olona mampahatra vahoaka ary samy manao zay tiany atao zao ny tsarovy Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ary Andriamanitra mamaly ny tsirairay avy am'izay zavatra ataony Galatiana de milaza hoe ny Andriamanitra de tsy azo vazivaziana fa zay nafafony olona no ojinjainy mariny zany teny zany mipetraka foana zany teny zany Andriamanitra tsy azo vazivaziana zay nafafony olona no ojinjainy mahatonga ny olona mijaly tsy fadiranova nisy zavatra nafafiny tao mahatonga ny olona misy ozina misy
fantrano misy fahoriana tsy mandehandeha ho azy zany misy zavatra nataony tao ary Andriamanitra tsy azo vazivaziana apetraka amintsika izay toetra n'Andriamanitra zay fa am'izao ny olona mivazivazy amin'Andriamanitra everiny fahakamakama io Andriamanitra io everiny fanamanamana io Andriamanitra io tsy fantatrao fa io Andriamanitra io dia voalaza fa Andriamanitra lehibe sy matahotra. Deuteronomia toko fahafito andininy faha 120. Deuteronomia toko fahafito andininy faha 120. Dia zao ny voasoratra ao. Deuteronomia toko fahafito andininy faha 120. Aza matahotra ianao fa Jehovah Andriamanitra no eo aminao dia Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Inona le toetra n'Andriamanitra? Lehibe sy mahatahotra. Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Zay le Andriamanitra. Zany hoe mahatahotra zany amin'ny teny frantsay hoe terrible. Amin'ny teny frantsay rehefa amin'ny teny hoe terrible zay, dikan'izay hoe tsisy hevitra zay. Tsy azo toerana zany. Tsy azo andrakandramana zany. Fa terrible. Terrible zany zay hoe tena manan-kery zany, manam-pahefana, manana ny fahefana sy ny hery. Ary io Andriamanitra io dia voalaza fa Andriamanitra ambony noho ny Andriamanitra rehetra. Eto amin'izao tontolo zao izay noforonon'olona. Ao amin'ny Deuteronomia toko fahafolo indray tsika mbola mahita ohatr'izay andininy faha 9. Deuteronomia toko fahafolo andininy faha 17. Fa Jehovah Andriamanitra ao no Andriamanitra avo indrindra. Jehovah Andriamanitra ao no Andriamanitra avo indrindra. Andriamanitra ny Andriamanitra. Zay treretan'Andriamanitra any zany. Eo ambany eo tsika mahita soratra fanampony a. Dia ndray hoe Andriamanitry ny Andriamanitra. Le Andriamanitra voalohany Andriamanitra majuscule le a. Dia ry amin'le akaiky indray le Andriamanitra ray Andriamanitra minuscule. Zay treretin'olona ho Andriamanitra any. Zay ho treretin'olona fa ho ambony any. Dia mbola ambany zany no Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ambany zany noho i Jesosy Kristy. Ary zay napetraka ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ao dia Andriamanitra avo indrindra sy tompontompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizah tavan'olona fa na mandray kolikoly. So fantaro zay toetra n'Andriamanitra zay. Fantaro zay toetra n'Andriamanitra zay. Tsy ohatra ny olombelona Andriamanitra. Ny olombelona mizah tavan'olona. Ny olombelona mizah masotsiva ny olombelona dia mijery fahaizana, mijery fahalalana, mijery fananana, mijery harena, mijery firazanana, mijery fihodirana sy ny maro samihafa. Fa Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona. Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona. Fa Andriamanitra mijery araky ny ao am-po sy ny nataony ny tsirairay avy. Azay Andriamanitra marina azy. Io Andriamanitra io zany tsy hisy ahodikodiny io rehefa tonga eo aminy eo hoe mba hovaina kely angamba ataovy an'izao na ataovy an'izao fa zay voasoratra ao dia voasoratra. Dia arakarak'izay nataonao, ny tsarananao, arakarak'izay zavatra nataonao no mivaly aminao. Tia napetraka amintsika tsirairay avy eto zany. Ary Andriamanitra tena miteny amin'izay mihitsy hoe aiza le tahotra anahako amin'izao vaninandro iainantsika izao. Tsisy matahotra an'Andriamanitra. Satria ho azy tsy valiana vetivety le izy. Tsy haiko izay nataonao tamin'ny herinandro tany. Fa ataoko hoe mety mbola tsy mivaly angamba raha sanatria nanao ratsy ianao. Dia hoy ianao hoe dao atao foana. Fitaka be zany. Fitaka be zany zany arakaraky ny akaranao ambony a. Dia rehefa milasaka dia manino? Totona tena vao mainka ame mafy dia mafy. Dia tena mijery antsika tsirairay avy ny tompo. Ny masony Jehovah hozy izy a dia mitsinjo eny ambony eny. Mijery ny manodidina, hamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy. Aza olona nijerena hoe hita ny ranona ve zah, hita ny dada ve zah, hita ny mama ve zah amin'ny zavatra ataoko, amin'ny zavatra teneniko, amin'ny zavatra rehetrarehetra ataoko. Tsy mama mahita anao, tsy dada mahita anao, fa ambony noho i mama sy ambony dada mahita anao dia io Andriamanitra io. Mahita ny ataonao io, mahita ny eritreretinao io,
mahita ny teneninao io, mahita izay rehetrarehetra alehanao io, ary raha tsy mibebaka ianao, raha tsy miala ny fahotana ianao, Andriamanitra tsy manovana io fa zay nafafinao nojinjainao. Aleo dia azava ohatr'izay le fitoriana filazantsara. So dia mampitamby antsika hoe tsara Andriamanitra e, Andriamanitra fitiavana e, Andriamanitra mahita anao dia fitiavan'Andriamanitra e, tianao izy ary mamonjy anao. Fa za miteny aminao fitiavan'Andriamanitra ary zay mahafitiavana an'Andriamanitra zay tsy mahay manamarina ny meloka ary tsy mahay manameloka ny marina. Zay ny toetra an'Andriamanitra, tsy manamarina ny meloka ary tsy manameloka zay marina. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana misy an'izay. Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahatahotra, Andriamanitra avo indrindra. Raha tena saintsaintsika ao am-pontsika izany, raha tena ataontsika latsaka ao anatintsika izany, raha tena hoe iainantsika tsirairay avy zany a, tsy sarotra ny fitaizana zaza, tsy sarotra ny fitaizana ankizy, tsy sarotra ny fiarahana miasa ao am-piasana, tsy sarotra ny fiarahamonina rehetrarehetra, satria tsy noho ianao no atahorako anaovako zavatra fa noho n'Andriamanitra. Satria fantatro fa hisy zavatra ho avy ao aorianao arakaraka izay ataoko. Mba misaina ohatran'izay ve tsika? Mba mieritreritra ohatran'izay ve tsika? Fa tsisy mandalo maina zany eo anatrehan'Andriamanitra. Eto amin'ny firenena ho mandalo maina, zay mamono olona afaka ho azy, ohatra mahazo toerana sénateur avy eo, mahazo toerana député avy eo, nefa mamono olona, manambaka olona sy ny sisa maro samihafa, dia gaga fotsiny ianao, ahoana raha ny fandehan'izy ity? Olona efa nanao ny tsy mety, efa namono olona sy ny sisa zao, mbola manana toerana ambony ao indray avy eo. Tsy mipetraka ny fitsarana, tsy mipetraka ny fitsarana amin'ny manam-pahefana, ary mbola tsy mipetraka zany eto Madagasikara. Tsy te hapetraka koa satria misy tsy ambany lalàna eto, fa misy manaonao foana sy manao zay tiany atao rehetrany. Fa za miteny aminao ve anatrehan'Andriamanitra zany a, raha tsy mivaly androany zany a, tsy mivaly rapitso a, mety tsy hitanao ny fivaliana amin'ny fotoana fitsarana, le grand jugement. Voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy, mitsangana eo daholo. Eo tsisy tsony hoe filohan'ny repoblika ka tsy ho atsangana eto, tsisy tsony hoe sénateur ka tsy ho atsangana eto, tsisy tsony hoe député ka tsy ho atsangana eto, tsisy fizahatavan'olona eo anatrehan'Andriamanitra, fa rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra mandohalika daholo. Rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra mandaiky ny fahalebiazany daholo. Halleloja! Azontsika ve zany? Iza tsy nare nororo-tany tamin'ny herinandro? Nare daholo? Ay nisy tsy naheno. Ary matory be nareo zany a. Sa zay le mitaiza zaza dia maheno? Zay Andriamanitra rehefa miasa. Mbola haisy zany e. Ny délestage ny vitsivitsy olona no misy tsy mahazo délestage. Fa ny azy na misy délestage ary ny jiro mirehatra foana. Fa ororo-tany zany tsisy afa-miala e. Na any avoloa na any Ambotsoroatra io na aizy io, rehefa miteny ny tompo hoe ampiororoko ny tany, miotakotaka daholo io. Tsisy afa-miala eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy afa-miala eo anatrehan'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Samuela sy ao amin'ny Salama ao, iny tany mirororo iny Andriamanitra miaina. Miaina ohatr'izay fotsiny dia grrrr. Tsy haiko ny fihetsem-ponao tao hoe vonjeo sa ahoana nataonao tao? Ny fonaingana mihitsy ngamba tao. Manahoana nandraisanao an'izay? Fa fampitandreman'Andriamanitra iny. Fampitandreman'Andriamanitra iny ho ahy. Fampitandreman'Andriamanitra iny ho anao. Fampitandreman'Andriamanitra iny ho an'ny malagasy. Ka raha mbola tsy mibebaka ny malagasy, raha mbola tsy mibebaka ny manam-pahefana, raha tsy mbola mibebaka sy miala amin'ny ratsy fanaony ny vahoaka malagasy izay milaza mpivavaka sy mpitondra fanjakana, dia mbola hisy ampy ao aorianao. Mbola hisy ampy ary mafimafy kokoa ao aorianao. Tsy fampitahorana antsika zany. Fa raha ianao amin'Andriamanitra tsy mampaninina anao zany. Tsisy atahoranao zany. Tsisy atahoranao zany na mbola iororo mafy be ary io. Avy alao iororo any. Alao iororo any, tapitra, miara-miakatra amin'i Jesosy. Halleloja! Fa ho an'izay nanao ratsy, ho an'izay tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra, dia tsy haiko hoe hiafinao ambany latabatra angamba izy. Na hiafinao ambany fandriana. Inona dika zay? Matahotra no fatitsy iny.
tsy haiko aloha zay fihetseponao sy fihetsika atao misy mivoaka tany atokotany tamin'ireny misy nanao zay tiany tokony natao rehetra atao za aloha natory eonko lesy fa matory ihany a fa raha ohatra ka misy zavatra mbadimbadika maizimaizy da tsy mety eo aminao matahotra ianao amin'izany fanatrehan'Andriamanitra zany raha misy zavatra maizimaizina sy tsy ara-dalàna sy tsy araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao matahotra ianao hoe matahotra ianao ary tian'Andriamanitra napetraka mihitsy iny tamin'ny herinandro iny hoe aiza ho aiza moa reto malagasy reto aiza ho aiza moa reto kristiany reto inona ny fihetseham-pony inona ny zavatra ny réaction nanoloanan'ireny nisy fifaliana ve nisy fahatokiana ve sa fangovitana sy fatahorana fa Andriamanitra mahatahotra Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsy azo vazivaziana Andriamanitra dia Andriamanitra avo indrindra tompony tompo Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona ary tsy fizahana tavan'olona mihitsy iny ororon-tany iny tsisy hoe tsy nahazo an'iny ny embouteillage mantsy misy tsy mahazo embouteillage koa rehefa te handeha izy de fianao tratrany embouteillage eo fa raha izy mandalo eo lasa foana tsisy embouteillage zany aminy zay mahatonga le Salamo 7:70 hoe nahoana miadana ny ratsy fanahy nahoana miadana ny préare to tsisy fanaitainana ny fahafatesany bonky tavo ny masony fa ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:70 hoe saika solafaka mibilisatra mihitsy rehefa nahita ny fanambinana ny ratsy fanahy ary tena lotika ny foko narariny tato anatiko mandra-pidirako tao amin'ny tranon'Andriamanitra sy ny hevitra izay ho farany sy ny hevitra izay ino ho farany dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo iny hoe lalana malama no ametrahanao azy apetraka ao amin'ny lalana malama izy tandremo raha lasaina bavy tsika rehetrarehetra ato fa be da be ny lalana malama fa mety azona vola vetivety be da be ny lalana malama fa mety azona rena sy vonahitra fa lalana malama makaizy makany amin'ny fahaveresana makany amin'ny fahafatesana makany amin'ny fampahoriana zao tsy mieritreritra an'le farany le olona hoe raha ty zavatra ataoko ty hitondra makaizy ty raha ty zavatra ataoko ty hitondra makaizy ty ny olona tsy te hiaritra tsony zao ny olona tsy te hisy filofosana zao fa te anakarena vetivety te havita afera vetivety te ahomby vetivety de rehefa te ahomby vetivety zavatra vetivety zany mampatahotra misy langy ao misy osoka ao misy taratasy hafahafa ao misy taratasy tsy mety ao misy faux papier ao de lasa hoe any misosa foana ihany de mandeha ny afera sy ny sisa zao no lazaiko anao ny olona tsy mahita an'izany fa Andriamanitra mahita an'izany ny olona mety miaraka amintsikognakogna anao de samy mahazo daholy fa ianao aza miaraka amin'izany ianao aza miditra amin'izany ianao aleo miaina milamina hoy ny tenin'Andriamanitra hoe alao kely misy fahatahorana an'Andriamanitra toy izay arena be mampiay aleo kely misy fahatahorana an'Andriamanitra raha kely ny eo aminao zao falia ao amin'i Jesosy misy fahatahorana an'Andriamanitra zay arena be misy mampiay nakaiza avy aiza inona na tonga zany rehetra zany ten'Andriamanitra de milaza mihitsy hoe tsika raha tonga teto tany tsy nitondry tsika na fanjaitra ray ary tsy nitondra ary rehefa hialeto tsika de tsy hatondra ihany koa tsy hatondra na fanjaitra ray ary ka raha manana ny hotafiny ianao raha manana ny hosotrony ianao raha manana ny hohaniny ianao de mianina am'izay zay de ampy fa raha miamitombo io mety iraikitrany ny fonao mety iraikitrany ny sainao de tsy saina ny zavatra any ambony tsony ianao tsy saina ny any amin'ny Jesosy intsony ianao fa lasa tamana sy faly amin'ny zavatra misy eto de manimanina ny any Egypta hitanareo ny zanak'Israely rehefa navoaka ny tamin'ny tany Egypta rehefa navoaka tao amin'ny tany Egypta izy de be da be ny zavatra niantra tamin'ny tany an-dalana efa natao misa fampianarana teto zay de rehefa niantra zavatra maro niady taminy de nametsiny amin'ny Mosesy foana izy hoe tsy alaonay ve tany Egypte tany nisy tongolo tsara tare
tsy aloanay ve tany Egypta tany misy an'izao le Egypta io amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana dia ity zao tontolo zao ty misy zavatra mahafinaritra anao eto misy zavatra manitona anao eto rehefa milamina be ny eto dia tsy te handeha ianao tsy te hialy ianao tsy mieritreritra zany fiverenan Jesosy zany ianao marina sadiso fa rehefa tsy milamina eto toy izany hoe tonga apa Jesosy ka tsy mety tsony ty tsy zay fa tena hoe ao amin'i Jesosy matahora an'Andriamanitra aza mba manao ohatra ny sasany zay tsy matahotra an'Andriamanitra zay averin'ny ainy no avonjy azy fa zay tiany ainy no avery azy inona dikan'izay ataovy matiny amin'izao tontolo zao ianao matiny amin'izay tompontsoan'ny vahoaka rehetra zany ny olona rehetra mifaromarobaka amin'izao zao ianao miandrasa Jehova fotsiny ianao fa mivoafaritra ao anao Andriamanitra efa malala zay tsara ho anao rehetra Andriamanitra malala zay tokony ho anao rehetra Andriamanitra malala zay mahasoa anao rehetra fa aza mihodina amin'Andriamanitra aza mihodina amin'Andriamanitra fa betsaka ny lalana malama misy ozy izy ny tenin'Andriamanitra lalana iverin'olona fa mahitsy kanjo lalana makaiza tondra makany amin'ny fahaverezana malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana dia betsaka amin'ny makany fa ety sy tery ny lalana ny vavahady sy ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny makany vitsy ny mahita azy dia vitsy ny makany efa vavahady aiza ny idiranao lalana manahoana ny alalana le anao fa tena tiana apetraka amintsika zany aza mena mahasoa aza mila sitraka aman'olona ka hijery hoe metimety eo anatrehan'olona fa Andriamanitra mahita an'io ny olona no anafinafenantsika zavatra ny olona no anamboamboaritsika fiteny sy fisainana sy toe-po fa io mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra daholy mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra daholy matahotra an'Andriamanitra ianao sa tsy matahotra an'Andriamanitra zay nyfantaniana mipetraka matahotra an'Andriamanitra ianao sa tsy matahotra an'Andriamanitra misy tahotra an'Andriamanitra avy eo aminao fa raha misy tahotra an'Andriamanitra ao aminao tsy mila kontrolena ianao raha misy tahotra an'Andriamanitra ao aminao tsy mila atao audit ianao raha misy tahotra an'Andriamanitra ao aminao tsy mila misy olona hisavasavo zany ianao fa Andriamanitra ara mahita ain'Andriamanitra ny rehetrarehetra ny malagasy be da be ny diplômé ary io moa le nyteny hoe ny malagasy dia jiosy inona ty nyteneny hoe malagasy dia jiosy manatsaina tsisy mahay manao bricolage ohatran'ny malagasy fa malagasy io manatsaina io malagasy io mahay io malagasy io za dia miteny an'izay mihitsy be da be manatsaina mahala-pahalalana manam-pahaizana ikoizana ny akamaroa moa mahala-pahaizana mahantra eto Madagasikara tsy miverina eto tsony izy fa aloha miasa ny ivelany fa ny verina eto ny akamaroany anambaka fotsiny no ataony amitaka fotsiny no ataony tsy ny olona mahay ny tsy ampy tsy ny olona manam-pahalalana ny tsy ampy tsy ny olona diplômé ny tsy ampy fa inona ny tsy ampy olona matahotra an'Andriamanitra ny tsy ampy le fatahorana an'Andriamanitra ny tsy ao rehefa tsisy tahotra an'Andriamanitra io dia entiny ambakana entiny ambotehana entiny anaovana zay tiano azy io fa tsy ho an'ny olona dia zay lazaiko anao hoe aza mangataka manam-pahaizana sy manana diplôma zany fa be da be fa ny vaovao amin'ny tompo angatao amin'ny tompo dia ny olona matahotra an'Andriamanitra fa rehefa matahotra an'Andriamanitra io Andriamanitra indray manome saina sy fahalalana an'io halleloia fa zay ny mahatonga ny olona tsy mieritreritra ny farany tsy mieritreritra ny ao aoriana tsy mieritreritra ny ao aoriana fa Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetrarehetra ho tsaraina andao vakitsika kely mpitory-teny toko fa 1:10 andininy fa 7 mpitory-teny toko fa 1:10 andininy fa 7 mpitory-teny toko fa 1:10 andininy fa 7 zay manatsofina hoety miaino aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana amin'izao teny zao mifaliry zatovo dia ny mbola tanory ianao ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana any amin'izay sitrako ny fonao sy izay jereny ny masonao
nefa aoko ho fantatrao fa oentin'andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra zany. Azontsika ve zany tenin'andriamanitra zany? Andriamanitra tsy manery, Andriamanitra tsy mangeja, Andriamanitra tsy manisy rojo eo aminao ka hoe tsy mahazo mihetsika eo ianao, fa manome fahalalahana mihitsy izy. Mifaliry zatovy dia mbola tanora ianao, tanora ve tsy hifaly? Aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, falifaly amin'ny andro fahatanoranao, mandehana any amin'izay sitraka ny fonao sy zay jereny ny masonao. Malalaka be nge zany, tsisy manerinery mihitsy hoe aza mifaly, na hoe aza mandeha any amin'izay sitraky ny fonao, na hoe aza mampifalifaly ny fonao. Misy azavy ao? Tsisy ao. Fandana atao zay ataonao rehetrarehetra ao. Fa zao no lazainy, nefa aoko ho fantatrao fa oentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetrarehetra zany. Ry tanora zay manatrika eto androany amin'ny fiainan'ny fahatanoranao, zay zatovo zay mbola hiditra amin'ny fahatanorana na ny ankizy, zao ny fantaro isy fitsaran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ho atao, amin'ny zavatra rehetrarehetra iainanao, amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao. Ka raha te hijinja zay tsara ianao, raha te ahazo soa ianao, raha te ahazo fitahina ianao, dia lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra io. Tsisy mamafy katsaka ka hijinja voanjobory. Fa rehefa katsaka ny volenao atao, dia inona mivoaka ao? Katsaka mivoaka ao. Na hifadianina ohatrin'inona ary ianao, na hivavaka be ohatrin'inona ary ianao, rehefa vonona katsaka ny nalatsaka ao, tsy miovy io fa katsaka maniry eo. Dika zay na inona fahafinao ao ka tsy miovy ianao, tsy mibebaka ianao, dia inona fahafiny mijanonao foana iny, ary iny no hitsaran'Andriamanitra ahy sy ianao. Hoentiny hitsaran'Andriamanitra ahy sy ianao. Fa mampalahelo ny zava-misy amin'izao fotoana. Be da be maniratsira an'Andriamanitra, be da be manao vazivazy amin'Andriamanitra, be da be ny milalao an'Andriamanitra, be da be no tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa za milaza aminao fa Andriamanitra mahatahotra, Andriamanitra mahatahotra zay rehetrarehetra manaraka an'izao toriteny izao. So na mahatsy hoe mahita an' Jesosy tonga teto tany, dia hoe Jesosy fitiavana, Jesosy maharo-po, Jesosy mahalehy fanahy, zay koa toetra an'Andriamanitra zay. Fa tsy zay ihany, tsy zay fotsiny. Jesosy mahatoaty eo amin'ny hazo fijaliana, fitiavana. Fa nataonao ahoana ilay fahafatesana Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana? Iny tsy jerena fotsiny dia ekena fotsiny fa misy fiovà-toetra, fiovana ale, fiovana atao, fiovana fisaina ao aorianan'iny fahitana Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana iny e. Fa ny olona be da be raha antaninao dia malala an'izany Jesosy zany. Be da be ny antaninao dia kristianina, be da be ny antaninao dia hoe malala ny tantaran' Jesosy, hoe teraka tao an-tanomby, teraka tao Betlehema, maty tamin'ny hazo fijaliana, tsangana tamaty. Nga fahafantarana an'izany mitondra famonjena. Fa ny finoana zany atao anatiny no mitondra famonjena. Fa raha io raha fahafantarana sy fahalalana saina voavonjy daholo. Fa tsy fahalalana saina sy fahafantarana ny ilain'Andriamanitra, fa le ao am-po. Halleloja. Iza ny olona natahotra an'Andriamanitra ao anaty Baiboly? Joba. Iza koa? Daniel. Iza koa? Josefa. Enoka. Eli. Sadraka sy Mesaka sy Abednego. I Abraham. Elisa. Dia manina raha mba hampiany zay hoe tantely, dia hampiany zay hoe Jaune, hampiany zay hoe tanjo, hampiany zay hoe tantely, Sandrine sy maro samihafa. Tsy anao mba tena hoe tena ohatran'ilay voasoratra amin'ny Hébreu 1:1 hoe mba anisan'ilay olona nanana finoana koa ianao. Amen. Ahoana tsy hatanteraka an'izany? Rehefa ao anatinao tompo misy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao. Fa tsy hoe zany tamin'ny tao anaty Baiboly zany e. Fa afaka mametraka tantara ianao eto amin'ny fiarahamonina, afaka mametraka fahatsiarovana tsara ianao eto amin'ny fiarahamonina hoe zany lehilahy zany olona marina zany, zany lehilahy zany tena nijoro sy entitra tamin'ny fahamarinana zany, zany vehivavy zany tena tsy tao anatin'ny fanambakana sy ny maizimaiziny zany. Tsy mba sitrako ve mba ohatry zany? Tsy fireharehana zany tsy hoe bebona fa Andriamanitra mahita an'io. Fa rehefa marina dia marina, rehefa diso dia diso, tsy azo ahodikodina. Halleloja.
Naovaka itsika ny Genesis toko fa 2:20. Andininy 12. Genesis toko fa 2:20 andininy 12. Genesis toko fa 2:20 andininy 12. Dia zao ny voasoratra. Dia hoy izy, aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao. Fa hitako zao fa matahotra n'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahatokanao. Tantaran'i Abrahama io. Rehefa nitenen'Andriamanitra izy hoe ataovy fanatitra ho anahy Isaka. Dia niteny Andriamanitra hoe okizay, aza manintsitra ny tanany ianao. Fa hitako ianao zao izy fa matahotra n'Andriamanitra. Raha mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra io tsika, inona zany dikan'ilay fatahorana an'Andriamanitra? Inona miseho amin'ny endrika manahoana izay fatahorana an'Andriamanitra zay? Fankatoavana. Fankatoavana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Zay le fatahorana an'Andriamanitra. Ny fatahorana an'Andriamanitra dia ny fankatoavana izay lazainy, fankatoavana ny didiny, fankatoavana izay teneniny, ary ny fialana amin'ny ratsy. Zay ny fahendrena. Fialana amin'ny ratsy. Satria Abrahama dia efa voky andro zay vao niteraka. Dia niteraka anankiray. Io anankiray io efa nandrasany efa ela ny ranon'ira azy. Andriamanitra indray ny teny hoe atoloro anahy, vonoa io atao fanatitra ho anahy. Raha ianao ny teo amin'ny toeran'ny Abrahama dia ahoana? Raha za reny teo amin'ny toeran'ny Abrahama dia ahoana? Ny andro zaza efa ela be efa ny andro zanaka efa ela be teraka indray ilay zaza, vonondra io anao izy Andriamanitra. Dia ahoana? Raha matoky aho izy dia omeny foana. Fa zay le finoany Abrahama. Fata fa vonoany io Andriamanitra mbola mahay manangana an'io amin'ny maty. Hebreo toko fa 1:10. Zay mahavery ny ainy no ahavonjy azy. Nahavery nalefa an-tany Isaka. Fa hain'Andriamanitra mamerina an'iny avy eo raha ilainy. Tsy niteny hoe tsy mivadika tamin'Andriamanitra izy zany. Tsy mivady pitokisana izy. Azay Andriamanitra endrany io Andriamanitra io. Firy ny efa fitahin'Andriamanitra nataony taminao? Firy ny fahasoavana nyraisinao tamin'Andriamanitra? Manankasitraka azy ve ianao? Sa niodina ianao dia nandika ny didiny? Fa i Abrahama teto azany Abrahama mihitsy keny natao hoe tsy ndany ianao mandeha fa zanaka efa nandrazako efa ely ty. Tsy ame anao an'io afaka nataony Abrahama mihitsy zay. Satria tompony izy ary Andriamanitra tsy nanery. Andriamanitra hain'Andriamanitra koa ny tonga dia naka an'iny. Fa ny fitsapana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Hoe ahoana? Anaiky anahy ve ianao? Ankatoa ahy ve ianao? Anaraka an'izay lazaiko ve ianao? 3 andro teo io ditongotra io andeha anatitra ny Isaka ary amin'ny tendrombohitra ry. 3 andro teo. Dia etrreto ao anatin'ny 3 andro zay inona ny eritreritra mandeha ao? Kikika ao an-doha ao. Zany hoe misy zavatra mafy koa mety angatahan'Andriamanitra aminao. Misy zavatra tian'Andriamanitra sakrifiena, tian'Andriamanitra ialanao, tian'Andriamanitra tsy ataonao intsony. Vonona hiala ve ianao? Vonona tsy hanao an'izany ve ianao? Vonona hiova ve ianao? Fa zay le sakrifisy. Mitsatra hoe mahafinaritra sy mety mahafaly fa ozy Jesosy tsy tiako io. Dia ajanona. Raha te hiaraka amin'i Jesosy ianao, raha te hiaraka amin'Andriamanitra ianao. Iza ny tsy ho tia zanany lahy zany? Zanany lahy tokana amin'izay. Fa hoy Andriamanitra mahatsy ny Abrahama hoe omeo anahy io dia nanaiky izy. Iza zany mbola tiany Abrahama kokoa? Andriamanitra ny tiany kokoa. Andriamanitra ny nankatoavana. Lasa izy nandeha. Efa andeha hamono mihitsy izy. No najanona hoe okizay. Fantatra ianao fa matahotra an'Andriamanitra. Firy amintsika ny mankatoa an'Andriamanitra. Firy amintsika ny tena hoe manaiky an'Andriamanitra amin'ny alehantsika sy ny ataontsika rehetrarehetra. Ary mihodina amin'izay tsy tian'Andriamanitra. Mandany tenantsika. Ozy Jesosy hoe raha misy tena araka aoka izy handany tenany. Ity tenako ity, ity tiako ity, izay tiany Jesosy no atao. Natahotra an'Andriamanitra izy. Nankatoa an'Andriamanitra izy. Ianao rehefa matahotra an'Andriamanitra, ianao rehefa mankatoa an'Andriamanitra, dia Andriamanitra mahita lalana foana hivoahana amin'ny fitsapana, hivoahana amin'ny fizahan-toetra. Fa aza mandeha amin'ny raha korsisy ny lalana malama.
aza mandeha amin'ny lalana hoe malalalala tanana sy malala olona lavalava tanana fa zay marina sy tokony ho ale any atao Andriamanitra mahay manokatra an'io foana. Halleloja. Natahotra an'Andriamanitra i Abrahama dia hitanao fa rehefa natahotra an'Andriamanitra izy tsy nalaina indray Isaka fa nisy ondro tao natao solona. Matahora an'Andriamanitra zay ny tena tia napetraka amintsika. Natahotra an'Andriamanitra i Abrahama ary nankatoa an'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra aza mijangajanga tiavo ny vadinao dia esoriny elao ny fijangajangana aza mijerijery ny vehivavy za antsonona anao raha lehilahy. Fa rehefa io ny vadinao dia io ny vadinao tiavo zato isan-jato io aza mijangajanga mitondra anao any amin'ny fahaverezana zany. Ianao raha vehivavy raha milaza ihany ianao fa kristianina, milaza ianao fa zanak'Andriamanitra, aza mijangajanga ny vadinao tokana, ny tiavinao sy jerenao fa aza mihodinkodina any ambadika any. Fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina amin'izany rehetra zany. Na inona ady ao atokantranonao, na inona fitsapahanao, na inona mety zavatra miatra ao, ny tompo mahay mandamina an'io. Fa tsy vahaolana no misaraka, tsy vahaolana no mandeha mijery olo-kafa, tsy vahaolana mandeha miaraka amin'ny olo-kafa any hoe aty mahita fifaliana, aty mahafinarina kely sy ny sisa dia volo mametraka an'izany. Amin'ny vadinao, rehefa vadinao vita soratra aminao, io ny vadinao dia io tokana fa tsy mijery olo-kafa. Fa Andriamanitra mandamina sy mandrindra ny ao atokantranonao rehefa matoky azy ianao. Anankiray koa natahotra an'Andriamanitra dia Joba. I Joba dia lehilahy natahotra an'Andriamanitra ary Andriamanitra tena hoe nilaza ny Joba tamin'ny Satana mihitsy hoe jereo hitanao Joba tsisy olona marina oatra azy ary Joba dia olona matahotra ana. Dia Satana moa niteny taminy hoe tsy io ve tsy resaka fahazona fananana fotsiny ny arahany io aminao fa kasio kely igny fananany rehetrarehetra raha tsy ala aminao izy. Dia Andriamanitra niteny tamin'ny Satana nda anaraka kasio zao ny fananany ihany fa ny tenany aza kitikitianao. Dia Andriamanitra Satana nge mpanompon'Andriamanitra, tsisy zavatra miatra eo raha tsy efa Andriamanitra no mipermetra. So dia tsy fantatsika zany. Satana zany mandohalika eo anatrehan'i Jesosy zany. Rehefa miteny Jesosy hoe Satana via ty dia efa manatony izy ahoana Jesosy e. Rehefa miteny Jesosy mandohalika eo anao dia mipetraka eo Satana. Dia hoy Andriamanitra matsy amin'ny Satana hoe danare dana. Rehefa lazainao zay izy raha zay ny teneninao hoe resaka fananana sy confort fotsiny ny arahany Job io fa kitio nge fananana sy ny asany io sy ny rehetrarehetra zanak io dia hitanao fa hiala aminao izy. Na dia nitenen'Andriamanitra hoe danare dia nataon'ny Satana zavatra rehetrarehetra, maty ny zanany, maty ny biby fiompy ao anatin'ny fotoana fohy. Fa zao tsy mivadika tamin'Andriamanitra mihitsy Job. Zay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Tsy niala tamin'Andriamanitra izy fa nifikitra tao foana. Dia avy indray Satana mbola miverina tao amin'Andriamanitra. Tsy naresy izy zany tsy naresy izy hita tsy niala Jobako. Dia avy indray izy dia nanatony. Io nge tsy resaka fahasalamana sy izy tena en forme mahatonga ny tsy ala aminao fa kitio kely igny vatany io raha tsy ala aminao io. Zay indray zany nataon'ny Satana tamin'Andriamanitra. Dia hozy indray Andriamanitra ndanary ataovy fa miferan'Andriamanitra ny ainy ihany ny azakasiana. Zany hoe aza vonoina izy fa kitio vatany raha kitianao. Dia tsy maty Job fa mafy nazon'ny Job. Fa le nazon'ny Job iny Andriamanitra efa nanaiky nisy iny le izy. Fa rehefa natao zay rehetrarehetra zay feno vayatra ny alokatra aty amin'ny tongotra tsy hoe Job nanao ratsy fa Job natahotra an'Andriamanitra fa zay le zavatra nisy. Fa raha tao anatin'izay rehetrarehetra zay ary izy tsy nanota tsy niala tamin'Andriamanitra fa nisy inona tao anatiny. Nisy tahotra an'Andriamanitra tao anatiny. Nisy tahotra an'Andriamanitra tao anatiny. Dia tsy navoa Satana resy Satana. Dia zao ny tenin'Andriamanitra milaza an'izay fanampin'izay any amin'ny Lioka 10:10 aza matahotra zay mamono ny tena kanefa tsy mavita mitondra mamono any amin'ny fahaverezana. Fa matahora le sady mavita mamono ny tena no sady mavita mamono matondra makany amin'ny fahaverezana ihany koa. Zany hoe betabe ny zavatra mety amono sy ampatahotra anao. Zao aza matahotra an'izany ianao. Andriamanitra anao atahory. Andriamanitra anao atahory.
fa rehefa misy tahotra an'Andriamanitra ianao mandeha amin'ny fahitsiana, mandeha amin'ny marina, mandeha amin'ny nitsiny. Petera voalohany toko voalohany. Sao dia veritsika fa any amin'ny testamenta taloha ihany misy hoe tahotra an'Andriamanitra. Sao dia misy metra aminazy hoe efa taloha ke zany tsika efa amin'ny Jesosy zao. Dia tia mivalana ity lazaiko anao ty. Petera voalohany toko voalohany. 7:10. Petera voalohany toko voalohany 7:10. Petera voalohany toko voalohany 7:10. Ara ilay tsy mizata avan'olona. Mba raiso fianarana androany zay androany. Raha misy antaninanao rehefa mivoaka eto anao dia antaninanao mihina zavatra misy Andriamanitra moa tsy mizata avan'olona. Dia zay hoe tsisy corruption amin'Andriamanitra. Tsisy corruption amin'Andriamanitra fa zay tonga eo dia tsara miaraka ny tokony ho izy. Ary raha ilay tsy mizata avan'olona fa mitsara ny asany rehetra, mitsara araka ny asany rehetra, asan'izy rehetra. Zay toetra an'Andriamanitra. Ary raha ilay tsy mizata avan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray. Tenenao izy fa tsy mizata avan'olona. Tenenao izy fa mitsara araka ny ataony rehetra. Dia zao mitondra tena amin'ny fatahorana mandritry ny andro fivahinianareo ety. Zay mibaiko an'Andriamanitra. Mitondra tena amin'ny fatahorana androany. Adiny ray kely, adiny roa kely. Mandritra ny andro fivahinianareo ety. Mandritra ny fotoana iainanao ray manontolo zany. Tokony hisy tahotra an'Andriamanitra ao anatiny. Matahotra an'Andriamanitra ianao. Na makany La Réunion ianao, na makany Canada ianao, na makany France ianao, na makany Maurice ianao. Sao dia hoe tsy hitandry zareo ao amboba ao dia ataoko izay ataoko. Amin'ny andro fivahiniananao rehetrarehetra. Na manao mission any Diego ianao, na any Fort Dauphin ianao, na any Mazanga, na aiza alehanao. Fantary fa misy Andriamanitra mijery ao. Misy mahita anao ao. Fa tsy hoe any ianao dia miafinafina zay tsy mahita. Andriamanitra mahita, Andriamanitra mamaly, Andriamanitra mikasika, Andriamanitra manitsy. Ary tena tia napetraka amintsika zany hoe ary raha ilay tsy mizata avan'olona ary mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray dia mandehana amin'ny fahatahorana azy mandritry ny andro fivahinianareo ety. Mba itsika rehetrarehetra reto hoe iaina amin'izany tahotra an'Andriamanitra zany daholo. Mba tena hoe olona matahotra an'Andriamanitra. Raha tsika ireo matahotra an'Andriamanitra voavonjy Madagasikara. Olona ray eny tsy namotehana ny Sodoma sy Gomora. Fa tsisy marina tsony tao na ray ara eny lota mony esorina zany. Fa mila tahotra an'Andriamanitra tsika. Filazantsara tena izy toriana. Tsy filazantsara amin'ny business azona vola sy arena, sy anambakana olona. Fa filazantsara tena izy toriana. Mianaraka ny tenin'Andriamanitra. Mandehana amin'ny fatahorana isan'andro san'andro. Ho antsika rehetrarehetra reto zany. Miantefa amiko zany teny zany, miantefa aminao zany teny zany. Dia ny afantaranao inona ny sitrapon'Andriamanitra dia atao anatin'ity baiboly ity. Ato ny afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Inona ny tiany ataoko? Inona ny tokony alehako? Apetraka Andriamanitra ao anatinao zany. Misy lalàna apetraka Andriamanitra ao anatinao ao. Tsisy afaka hiteny mihitsy sika hoe tsy fantatro zany dia nataoko. Tsia. Na nitoriana an' Jesosy ianao na tsy nitoriana an' Jesosy fantatrao foana ny zavatra ratsy. Ny alika raha manaikitra zazakely mandeha mitsoaka. Satria fantatry ilay alika hoe ratsy iny nataony iny. Efa misy zany ao amin'ny conscience ny olona ao. Efa misy ao mahalalalana hoe tia tsy tian'Andriamanitra. Fa indraindray mody fanina. Mody fanina, ay fe zany, za tsy nalalako. Mody fanina ianao fa hainao marina. Hainao ny tokony atao. Fantatra hoe tia ratsy, tia tsara. Fa hainao ny mody fanina. Fa io efa voalaza mihitsy ao amin'ny Romanina hoe napetraka Andriamanitra ao, misy lalàn-tenany ao. Afantatrao ny tsara sy ny ratsy. Fa hainao fotsiny mifidy anao ny ratsy. Dia ve hodianao fanina ilay hoe ratsy zany e. Fa Andriamanitra mahita ny sincérité amin'ny fonao. Raha tena hoe ozy ianao hoe tsy fantatrao tokoa fa ratsy zany. Alléluia. Matahorana Andriamanitra. Miana amin'ny fatahorana. Regleo izay tokony reglena rehetra. Aintsio ny lalanareo. Avozy ny lalanareo. Ataovy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny lalanareo. Raisika ndray Jaona toko 5 Hoavy ozy izy nandrenesan'ny olona ny feon'ny zanak'olona maty ao am-pasana ary hitsangana, sasany ho amin'ny fitsarana, ho amin'ny fijaliana, sasany
ho amin'ny fiainana mandrakizay. Aiza moa misy azay 27 misaotra jaona toko fahadimy andiny ny fahadimy amby roapolo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa avy ny andro ary tonga ankehitriny. Avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velony fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny anana fiainana ho azy ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony dia hivoaka izy izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana ho fitsarana. Zany famarinana zay ny ten'Andriamanitra isy zay misy zay fitsarana zay ola mahita koa anao amin'ny apokalipsy ao misy le fitsarana mitsangana daholo ny maty mitsangana daholo zao rehetra hoe misy ny fitsarana. Dia ahoana inona safidinao raha mandray izany teny zany? Tsy tian'Andriamanitra ho enona fotsiny zany dia ndao andeha fa manapa-hevitra ho raisinao amin'ny tompo fe ianao andova fiainana mandrakizay ve ianao sa ho any amin'ny fanamelohana mandrakizay izay nafafony olona no tsy zay. Andriamanitra tsy azo vazivaziana mandehana amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Tsika isan'andro dia fiainam-pibebahana fiainantsika so indray mandeha nanolo tena ho an' Jesosy tamin'ny 2014 zany fa zao 2017 zao aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana ao amin'i Jesosy. Io zany tsy le daty tany aloha tany mamaika ny amin'ny androany manahoana ao amin'ny tompo ve miorina tsara ve zany hoe le fibebahana dia fibabahana isan'andro fibebahana isan'andro miova miala amin'izay tsy mety rehetra fa nitsina fanamboaran'Andriamanitra mandehana amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra ho entin'Andriamanitra ho tsaraina. Zao hitahotra io koa tahotra fitiavana zay koa ny tena mila petraka tsy hoe matahotra mangororo fa matahotra hoe tia satria le Andriamanitra mahatahotra. Le tahotra tiako lazaina tsy tahotra kanosana fa tahotra fanajana. Mazava antsika ve zany? Tsy matahotra kanosa sy matahotra sazy fa le matahotra le fanajana zay koa ny tena mila mipetraka. Matahotra fanajana, matahotra makalaza manaiky an'Andriamanitra. Vakio ireny Hebreo 12. Hebreo 12 andiny fa 7 Hebreo 12 andiny fa 7 koa satria mandray fanjakana tsy azo ampirorony sika dia aoka sika anana fahasoavana hoentsika manao zay fanompona sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Mahatahotra
fa tsy hoe fatahorana samy hafa zay mine hoe ndray hoe mahatahotra ndray hoe matahotra ndray zany misy asa sy ao anatiny mahatahotra fa ndray hoe matahotra de le fahatahorana ny tian'Andriamanitra ananantsika satria Andriamanitra de afo mandevona so de tsy fantatsika koa zay hoe afo mandevon'Andriamanitra mila iainantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika mandehana ny fahatahorana teny ray nomenantsika farany de janontsika zao ny voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra de azona fitahiana ihany koa zay koa tsy fantatsika matetika fa tsy matahotahotra foana am'izao fa io fatahorana misy vokany io sambatra zay olona matahotra an'Andriamanitra Salamo 9:20 zany hoe zavatra tiako toriana aminao zany tsy fampangovitana sy fampatahorana be anao fa zao fampafantarina anao hoe renao ngela manana fanajana manana tahotra an'Andriamanitra misy vokany tsara amin'ny fiainanao io misy vokany tsara ny fiainanao io tsy hoe tsy ara-ny fanamelohana sy fotsiny ianao fa mahazo fitahiana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao raha miaina amin'izany hoe fatahorana an'Andriamanitra zany Salamo 9:20 de zao ny voasoratra ao andininy voalohany sambatra izay rehetra matahotra an' Jehova de izay mandeha amin'ny lalany zay eo aloha sambatra izay rehetra matahotra an' Jehova de izay mandeha amin'ny lalany fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao misy ike mikarama fa tsy hitany alean'le karamy misy ike mikarama ohatrany tsy hitahita de lany tsy hitahita de lany satria tsisy tahotra an'Andriamanitra ao de ohatrany jifajifa vetivety tsy hita zay fandehany iny misy tsy fatahorana an'Andriamanitra tsinonao fa renao matahotra an'Andriamanitra de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe hoaninao tokoa ny asan'ny tananao dikan'izay ny karamanao avelinanao mien Jesosy ianao tsy hitanao ny fitondran'ny tompony iny misy ambony ariny avy eo halleloia noho ninona noho ny tahotra an'Andriamanitra za milaza aminao teneniko mihitsy zay misy fitahiana ao amin'Andriamanitra sao de verinao hoe tsisy fitahiana ao fa misy fitahiana ao misy fitahian'Andriamanitra ao ahoana ny tsodrano hoe fitahian'Andriamanitra e misy nefa mandaa fitahiana misy tsy manaiky fitahiana ho Andriamanitra mihitsy mitahanao amin'ny fitahim-panahy rehetra mitahanao amin'ny lafiny rehetra tsy filazantsara indray izy raha andaa teny hoe tsisy fitahiana zany ao amin'Andriamanitra izy miteny hoe tsisy fitahiana ao amin'Andriamanitra izy miteny hoe misy fitahiana ao amin'Andriamanitra ary izy tahian'Andriamanitra mihitsy halleloia marina ny tenin'Andriamanitra sambatra zay rehetra matahotra an'Andriamanitra de izay mandeha araka ny lalany fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambininy ianao mahafinaritra be ke zany e sambatra sady ambininy ianao inona mahatonga anao sambatra sady ambininy tahotra an'Andriamanitra fanajanao an'Andriamanitra fankatoavanao an'Andriamanitra sambatra ianao sady ambininy tsy mila tsofina rano kory zany ianao hoe tongava amin'ny 24 janvier fa tena izy fitsofana rano goavana be amin'io satria vao anomboka ny taona de tongava daholy de oety zay tena tsara indrindra ao an'Andriamanitra ho anao fa itsofana i rano manokana anao io ilaina matsy riavana no mitsoka rano anao manokana sy mitory an'izay any ananana riavana ilaina no mitsoka rano anao manokana inona ozy noentina voatahina oka zay le fanambakana vahoaka oka zay le fanambakana vahoaka ny tahotra an'Andriamanitra mandeha ho azy tsy mila makany amin'ny fitorianao sy ny spesialina anao any ago hitahina fa mipetraka ao an-trano aho de tahina matory aho de tahina miara milalao amin'ny zanako aho miaraka mivady aman-janako aho manao pikinika de tahina fa tsy ho any ianao mitahitaina za ty de tsy mivavaka fa manao pikinika ndala manao pikinika miaraka vady aman-janako raha mila manao pikinika fa nyteneniko teto foana zay fa tsy ambakainy olona hoe tena tsy tonga tany amin'ny palais des sports ianao de tsy nambinina ianao tamin'ny 2017 zay eny tsy nambinanareo e ny amin'ny radio fa atao mafy mihitsy tongava tsy tonga nareo de tsy voata tsy ny fahandehananao any no mahavoatahanao any ary ianao mety gorona tsisy raisinao tsony avy eo tena miteny anao azany manomboka masy ny taona zao de efa andeha ray hoe te ho tahina ianao amin'ity taona ity
Collision masisy mandeha daholo na publicité rehetrarehetra samy manao ny azy daholo reo entreprise mpivavahany reo fa ny antsika ao am' jesosy raha lasaina bavy malitsika efa voata androantsika voata rapitsika voata satria jesosy efa maty eo amin'ny azo fizaliana nitsangana tamaty nanokatra ny lanitra manao fitahina maimaimpona ao am' jesosy tsy misy etsika mila ataonao hoe fivorim-be miaraka ny vavaka fa fifadikanina mba hitahinanao raha lasaina bavy tsy resaka fifadikanina ny hitahinanao zany koa mola fampianarana mbola ianarantsika zany fa tsisy hoe mifady anina mba ho tahina tsy azonao ny tenin' jesosy teo amin'ny azo fijaliana hoe vita raha mbola hifady anina ianao vao ho tahina sao dia mananeritreritra zany sao dia manandretreritra mba tena ampivaly ny vavako dia tena hifady anina mba hivalian'ny vavako tsy azonao le tenin' jesosy teo amin'ny azo fijaliana hoe vita raha iverina fa mbola fifadikanina no havaly ny vavaka ao ny zavatra rehetra dia omen'andriamanitra amin'ny malalany na dia matory azy izy halleloia fitahina manaraka salama fahasoavana sy famindrapony anaraka amin'ny andro rehetra iainako halleloia tsisy atao tsony zany tsisy fahafolo-karena rotsaka fa ny anao ray manontolo dia anao an' jesosy 100 isan-jato ianao isan'andro ary ianao napetraka jesosy hitantana an'io izere an'io halleloia azotsika ve zany tenin'andriamanitra zany azotsika ve zany tenin'andriamanitra zany aza manaiky ambakan'olona aza manaiky hofitahan'olona aza mba manaiky drokidrokin'olona ny fiainanao regleo miaraka am' jesosy dia milamin'io fa ny akamaroa ny fiainan'olona tsy regle miaraka am' jesosy fa ti azo fitahina sy fahasoavana izy dia lasa izy tonga am'ireny fotoana reny dia zay mahatonga le jackpot mamety 250 000 ianao fa mahazo 2,5 ianao fa ravakeliny amin'iny e zay le jackpot zay dia zay jackpot eto Madagasikara sy amin'ny zavatra amin'ny fivavahana rehetra fa zany teny aminao isan'andro ianao matahoran'andriamanitra androantsika le firy 15 dia miteny aminao manombo miaina am' jesosy hoe sa jesosy tena te atahotra anao tsory fotsiny le izy tsory le izy sy jesosy za kosa jesosy otra ny mampalahelo anao zany foana matetika za kosa jesosy otra mafilo zany za kosa jesosy otra manotanoty zany ifony zany androany ifony zany androany dia tena hoe andramika izao fa tsara Jehovah za tena miteny aminao matahoran'andriamanitra tsy mangataka vola aminao ny fitoriana tsy mangataka vola aminao mba ho tahina ianao tsy mangataka rakitra aminao tsy zany zany vokatry ny fonao zany anoananao ny asan'andriamanitra avy eo fa tsy zany no hitahinanao fa ny fahatahoranao an'andriamanitra fahatahoranao an'andriamanitra dia hitatsika zany zay androany matahorana ho hitanao zany hoe sambatra sady ambinina ianao ahoana rahalahy sambatra sady ambinina zao rahalahy fa ahoana rahalahy ngenao ka tarihan'le fivorim-be tary le tamin'ny sabotsy za tsy tany rahalahy tsy any mahasambatra anasy ambinina ana fa za fa am' jesosy manana tahotra an'andriamanitra manana tahotra an'andriamanitra dia tahina ary tsy vitan'izay mbola misy toyany io mbola misy toyany io tsy zay rery fa mbola misy zavatra hafa akoatran'izay zao ahoana le toyany io ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao tsara ny zany teny zany ho anao koa zany amin'ny anaran'i jesosy amin'ity taona 7 sy 4 arivo ity ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra amin'ny anaran'i jesosy ho tahina ianao amin'ny anaran'i jesosy noho ny fahatahoranao an'andriamanitra ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao amin'ny tranonao tsy avelan'andriamanitra irery zany ianao dia onareo mivady reriny ao dia men'andriamanitra zanaka mampara ianao halleloia dia hozy izy hoe ny zanakao dia tahaka ny zanak'olona manodidina ny latabatra ao ny oliva zany anisan'ny raha makeny amin'ny grande surface ianao dia lafo be ny oliva lafo be ny huile d'olive satria misy fahatsarany io ambonin'izay menaka rehetra misy heviny io misy tendrombohatra oliva nandehanan' jesosy niaraka tamin'ny mpianatra any hoe misy fahasoavana misy fiadanana misy fitsarana endrika zany rehetrarehetra zany halleloia dia amin'iny ny fahefatra indro fa toy izany no tahina izay lehilahy maninona matahotra an' Jehovah
toy izany no hitahina zay lehilahy matahotra an' Jehovah, ry lehilahin'Andriamanitra, lehilahy rehetrarehetra ato. Aza velany vady fotsiny no atahotra an' Jehovah, ianao mba matahora an' Jehovah ihany koa ianao, lehilahin'Andriamanitra, lehilahy ato. Matahora an'Andriamanitra, fa ny fitahotra ao an'Andriamanitra ny ampisy fitahina ny vady aman-janaka ao. Fa matetika mantsy ny lehilahy tsy hita e. Vehivavy foana, vehivavy mazoto mivavaka, vehivavy mazoto miasa, vehivavy mazoto mitory, vehivavy mazoto mizara. Fa ny lehilahy ngamba mieritreritra hoe mahavita tena sy mahay azy dia tsy mitady an'Andriamanitra. Fa ny lehilahy, hoy izy hoe izany no ho an'ny lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Hita ianao vao ziona anie Jehovah, ary ho faly hita ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao, amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, ahita ny zafinao anie ianao. Fiadanana ianao amin'ny Israely. Tonga hatraiza le izy? Hatrany amin'ny zafinao. Raha mbola tsy tonga zany Jesosy Kristy eny amin'irao lanitra, ianao eto profetika ho anao ty raha lehilahy, ianao eto dia ahita ny zafinao ianao. Zay tsy mbola mahita ny zafiny. Fa zay efa mahita ny zafiny moa dia isaorana ny tompo zany, fa fahasoavan'ny tompo. Fa zay ny zavatra tenin'Andriamanitra, ahita ny zafinao anie ianao. Azo zanaka ianao, azo zaza ianao, azo zafikely ianao, zay maniry zany. Fa zay efa lehibe aloha efa manan-janaka, efa mety tsy mitady zanaka tsony, efa tsy zay ndray. Sao dia misy mandray zavatra hafa ao. Alleloia. Dia zay ny amarantsika an'le teny hoe ndao atahotra an'Andriamanitra. Zay. Io nge Andriamanitra nge tsy mila voatsiary, tsy hoe atahotahory fotsiny amin'izao izy. Fa te hanao zavatra tsara ho anao izy, te hanome soa anao izy. Kanefa raha ianao maniratsira dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe aza omena ny kisoa ny vatosoanareo. Aza omena ny kisoa ny vatosoanareo. Fa sao dia mitsahana iny, hifototra aminao indray iny. Ary hoe tena hoe ny zavatra manan-kaja dia mila hajaina. Gratuit fa hajaina, gratuit fa tsara. Raha misy manome diamant anao, tsy hitsakitsahanao iny fa hatria nomena fotsiny. Fa mila fanajana ambony. Halleloia. Tsara Jesosy. Matahora an' Jehovah, manompo azy. Dia zao ny fandehany. Ndao tsika tena sincère eo anatrehan'i Jesosy. Le sincère dia zao, aza manafinafina. Hitanao Jesosy mifoko. Hitanao ny atao anatoko. Hitanao zay tsy fahamarinana sy mbola tsy tahotra atao anatoko. Omeo tahotra anao atao anatiko. Apetraka Jesosy eo aminao zany. Tsy hitenao mitsangana zay tsy matahotra an'Andriamanitra fa zao tsy hanao an'izay. Fa ndao samy mipetraka eo dia mivavaha, dia eritrereto daholo ny fiainanao. Aiza moa zany zao ohatrany misy tsy fankatoavako, tsy fanajako. Dia mangata mihitsy hoe voleo atao anatiko Jesosy ny tahotra anao. Voleo atao anatiko ny tahotra anao. Tahotra an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra ianao tsy manisy ratsy olona. Tia an'Andriamanitra ianao tena hoe feno fitiavana. Dia mivavaha zao.